Tankehitriny ny asa fanarenana ny tafo ny tilikambo ny lampanandafy avaratra omaly no nanaovana ny lanonana fandraisana teknika saingy mbola maro ireo asa miandry ao anatin'ny fanamboarana ity lapa ity fantatra moa fa ireo asa vonjimaika tsy maintsy ny tanterahana no vita ireto. Tao aorinan'ny asa fanarenana nandritra ny 3 volana dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny asa fanarenana natao tamin'ny tilikambo ny lampanandafy avaratra. Ny tilikambo ny lapa izay efa nitete ka nahina hitarika amin'ny fasimbany trano atao anatin'ny taona maromaro izao. Fiaraha-miasa ny Masovo Frantsay sy ny Ministera ny asa tanana ny kolontsaina ary ny vakoka no nafahana nanao izao fanarenana izao ka tamin'ny alalan'ny tetikasa FSP Armata 2 no nazona ny fambatsim-bola izay mitetina 2,4 euro. Avitrana ihany natao fa mbola maro asa miandro amin'ny fanarenana ity lapa ity. Dia izao zany aloha tsika avotra sa tsy tena maharitra be fa mba quelques années aloha tsika le temps ahitana financement hoe tena efficace kokoa satria na le efitra rehetrarehetra ao ambany ao ambony ny hitanareo fa mbola tsisy vita mihitsy nefa raha mivita ity misy 2,5 efitra zany afaka ampiasaina atao birao atao salle de documentation atao maro zany zavatra azo ampiasana azy atao birao atao finition daholo reo efitra rehetrarehetra reo satria zavatra ohatrany hoe manan-javatra ny atsika zany fa tsy ampiasaina. Zava-dehibe ny fahavitany ity tilikambo ity ny ministry ny asa tanana ny kolontsaina ary ny vakoka izay nanambara fa tafiditra fena ao anatin'ny fandaranasan'ny ministera ary mifandraika raha teo amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny fanarenana ireo tranom-bakoka manerana Madagasikara. Vakoka dia lova tokony hipetraka ho an'ny taranaka amin'ny fanjimby ary anisany mametraka tantaran'ny firenena anankiray ihany koa ny vakoka. Noho izany dia tsy maintsy apetraka amin'ny lanjany ary anisany amehana ho an'ny firenena anankiray ny fanatsarana ny vakoka aminy ary anisany ao anatin'ny fandaranasan'ny ministera amin'izao fotoana ihany koa ny fijerenan'ireny vakoka rehetra ireny sy ny fijerenan'ny fanatsarana azy mba hipetrahany izay tahirikevitra apetraky ny vakoka izay hipetrahany fitohizan'ny tantara izay nendo ho an'ny firenena iray ho an'ny taranaka faramanjimby ny fanatsarana sy ny fikolokoloana ny vakoka. Mitahiry ireo vakoka misa 1,9 izay hany sisa tsy mba nandritra ny famaizana niatra tamin'ny lapa manjaka miadana tamin'ny 9 novambra 2019 ity lampanandafy avaratra ity. Ny ampahany amin'ireo no arantsy atsotiana raha toka ny ambiny kosa no tehirizina. Tsy ahivana fa trano azo ny lapa tany Ambiandohana ary nasain'ny Praiministra Rainilay Arvoninarotana izany taona 2017 ka novana ho lasa trano vita amin'ny vato. Ity lapa ity izay niasany teo any anelany taona 2017 ka hatramin'ny 2019. Niaran'ny famaizana ity lampanandafy avaratra ity ny 12 septambra 2017 ka teo amin'ny fanarenana azy dia ny tilikambo sy ny tafo ary ny rihana ambany no navaozina. Hatramin'izao efitrano misy 150 izay afaka ampiasaina ho birao sy fitehirizana tahirikevitra maro no mbola tsy azo ampiasaina satria tsy mbola nasiana fanamboarana hatreto.